sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnano mbala tsara atsika jiaby agny an-tokantragno agny, izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mampitambatra atsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Dia faly miaraba manokana atsika eo ve jiaby izay afaka mitandre sy miza mivantagna izao fandaharagna manokana izao. Dia manambahiny moa izay eto i Monseigneur Archevêque Ray Amandrenitsika, tonga soa eto amin'ny plateau-ny radio Fagniry anao Monseigneur, ary tonga soa ato amintsika. Dia Monseigneur Archevêque, ankalaza ny fetin'ny lycée Botovasoa olon-tsambotra isika, ianao ve Monseigneur nanana eritreritra hoe ifanojo ny datin'ny lycée Botovasoa sy ny daty naterahanyity radiotsika ty Monseigneur? Manao mbola tsara sika ziaby, na dia ao anatin'izao fahasaragnana izao sika olo-pinoana, olo-panantenana, olo-pitiavana. Ka izay indrindra i lycée Botovasoa modely sady mpivavaka ho ansika, ka ankafaliana, ankaravona, mbola ao anatin'ny fankalazana ny Paka sika, herinandro faharoan'ny Paka no mifampitrotra heto, ka faly miarahaba sika ziaby, olo raika ziaby, fa indrindra nareo mpikirakira ny aina manjery, ny anareo ao mivomiera ny serasera eto amin'ny diocèse, ary indrindra isika afaka manaraka an'izao fandaharana izao. Marina tokoa, ary mari-potitra ny fanontanianao frera, raha manontany hoe ny ahoana to mifanozo ny fetin'ny lycée Botovasoa sy ny radio, ary ato amin'ny maison diocésaine, centre diocésain, centre polyvalent lycée Botovasoa ny radio. Ka nieritreritra ve nametraka an'izany rehetra zany, io ny atao hoe asan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy misy kisendrasendra ao amin'Andriamanitra, fa izy no mandahatra ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha fitinina zany dia izay asan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay no nampifanozo any fankalazana ny fetiny ny olo sambatra lycée Botovasoa 17 avrily, ary ny nandro nahaterahany ny radio 15 taona lasa. Tamin'izany 15 taona lasa zany mbola sy nisy olona nahafantatra any lycée Botovasoa, fa Andriamanitra nefa
manana ny fandaharany hatramin'ny voalohany ka hiditra ny 5 taona vaovao sika ka engany iroso lalindalina koa an'izay maharadio akaiky ny vahoaka ny radio faniry zay tahaka ny Lucien Botovasoa zay tena eo anivon'ny vahoaka misy tadidiny sika sara ngamba ny valiteny nataony tamin'ny Laimasera nanontany azy hoe tsy manenina ve ianao Ramse, inona ny ampanenina hitanao zao i Thomas Afimasina promotionao na masinina de nyresina tamin'ny fomba manetriketra nefa ianao am'izao manambady marina manana vady amanjanaka ary mahafinaritra mijery ny zanakao kanefa hitanao zao ny fandraisana any Thomas Afimasina amin'ny fomba manetriketra tsy maneninao hoy Lucien Botovasoa satria andro manalinao miaraka miaina amin'ny olona ka anehoako ny finoko ary zay no zava-dehibe amiko ny fanehoana ny finoko ka engany ny radiosika anampy ny olona iaina ny finoany fandrindra amin'izao andro zay sarotra izao ary i Lucien Botovasoa anampy n'ity radiosika ity iroso lalindalina koa amin'izay hoe fitorina ny vaovao mafaly ary de zay tokoa ny ezany ka raha vitinina ny valiteny frera sisy nanana eritreritra fa fandaharan'Andriamanitra izao ka isorasika azy ary de zay no isorasika azy amin'izao fankalazana izao aragadasika ny fahasoavany irososika lalindalina koa amin'izay 12 taona manaraka izay mbola misy mony fotoana iresahana mikasika an'izay. Iaho monseigneur mankasitrika amin'ny fagnazavagna zay nentinao fa miroso atsika monseigneur ino monseigneur ny marina fantatra momba ny mahamartira ny Lucien Botovasoa satria maromaro ny daty zay mifamoafao monseigneur. Izay tokoa maro tokoa ny daty mifamoafao ary tsara no manisy azy eto raha ny naminona any Lucien Botovasoa dia ny 17 avril ary zay koa ny fidiny eglizy ho fankalazana ny fetiny fa ny anomboasika ny atelona no niverena ny Lucien Botovasoa avy any anala satria ny otakotaka ny tao an-tanàna ny 30 mars 1947 raha ny daty io zany dia alahadiny sapakazo de nazava ho azy moa sy nisy sapakazo afaka natao ary hitasika izany na fandrindra ireo tanora de sy afaka nankalaza azy mitovitovy amin'izao andro iainasika zao marina sisy basy mipoka fa maratra ny tany aman-danitra amin'izao fotoana zao 30 mars 1947 lasa nandosotra tany anala izy dia niparitaka koa nyreo pretra lasa tany manakara dia sisy mpiay ny kristianina ny mpivavaka ny olona ny distrika ny lasa nandosotra sisy manam-pahefana satria niotakotaka tamin'izay fotoana izay dia nisy nilaza vaovao tany anala ary indrindraindrindra nisy ny anso any Lucien Botovasoa satria nanantena ireo zay tao amin'ny MDRM fa mba ho lasa ho sekretera noho ny fahaizany i Lucien Botovasoa nefa fa nilaviny Lucien Botovasoa hatry ny ela zany tahaka ny nandavany ny distrika zay niangavy azy anao ho padesima ary dia nandesy lahatra azy ireo rahalany mba anao MDRM ho famozena ny ainy satria efa mifofo ny ainy ireo MDRM satria nataony MDRM mpamady ny padesima nanao hoe mpamadika Lucien Botovasoa nefa de nilazainy Lucien Botovasoa sy mifanaraka amin'ny politika koa izany ary dia izay indrindra efa tamin'izay fotoana zay zany de efa nazava tamin'ny Lucien Botovasoa na de sy nianatra izy inona natao hoe politika marina fifampisimbinana fifanasoavana de nambarany tamin'ny lehibe ny distrika io ary saika navoaroka azy tamin'ny asany dia
ny etokilany koa ny MDRM raha ireo zay ny tady ny ahazo ny indépendance zany tamin'ny alalan'ny herisetra ary de nandoro tanàna maro dia i Lucien Botovoasoa dia nilaza tamin'izy ireo hoe zaho sy mifanaraka amin'ny politikako zao satria politika mandasadrany anareo ary mandoro tanàna mandoro eglizy sy io ny fihavanana. Fantatra sika raha mahalala ny tantarany Lucien Botovoasoa ensika alefa amin'ny radio izy amin'izao fotoana izao dia ensika fa raha be fihavanana ny anaram-bositra nomena azy satria i Lucien Botovoasoa ny ampiavana de sy nanaiky izy ho MDRM satria izy politika ny mandasadra ary mamon'olona ianareo. Na izany aza de niezaka nandresy lahatra azy ireo fianakaviany ka nianso azy avy any ary dia izay raha teo moa ny afatra tonga teo ampelantanany afatra zay sy maintsy miverina ka rehefa niverina Lucien Botovoasoa dia alahady aorinan'ny paka alahady faharoan'ny paka io le lazaisika hoe Quasimodo de tamin'io izy no nampivory ny olona andrehetra satria nahidy ny eglizy tao vopeny de tao amin'ny sekolindrimasera izy no nampivory an'ireo olona rehetrarehetra ary niara-ny vavaka sy lava ny fivavahana satria mitovy hoe tahaka ny amintsika zao sy nisy raha sy ampiadiny ray akory aza zay fivavahana izay kanefa nyrehedrehitra ny fon'ireo zay niara-ny vavaka tamin'izany ary na protestant io na katolika io na sy mpivavaka aza na silamo io de niaraka ny vavaka tao ny vavaka ho an'ny tanindrazana mba hiverina ny filaminana mba ho isy ny fandriam-pahalemana ary de mba hiavana ka nytoriteny de nanahitra ny olona tokoa de hoy ny olona aza tamin'izany hoe tsy mbola nisy lamesa nataony Lucien Botovoasoa mihoatra noho izay lamesa nampivavaka izay. Fantatra sika fa sy mon père Lucien Botovoasoa kanefa nampirehidrehitra ny fon'ireo zay niaraka ny vavaka taminy. Io no alahady 14 avril io zany le verin'olona hoe daty namonoana azy fa tamin'io zany de fa maro ny zavatra mifamaofao ka rehefa niverina izy de nansoy ny mpanjaka Simona zay aoko fantatra sika koa fa anisan'ny fianakaviany i Lucien Botovoasoa ary zay ny mahatonga azy te andriesy lahatra any Lucien Botovoasoa nefa sy mety folaka mikasika n'izay zavatra izay hoe sy tiany misy io politika mandasadra io ka tamin'io ary rehefa niverina tao an-trano dia ny alasinen'igny zany tonga koa ireo vady aman-janany satria marobe ny zavatra ny famaofao tamin'io ary tamin'io zany dia efa alarobia io andro io dia efa nanapa-kevitra ny mpanjaka sy ny manodidina azy fa hovonona i Lucien satria mpamadika fa na izany aza dia hosaraina izy dia niresaka tamin'ny vadiny izy tamin'io ary nanao veloma ny fianakaviana ary dia ny alakamisy andro alakamisy ny 17 avril no nasoina ao amin'ny tranon'ny mpanjaka i Lucien Botovoasoa ary alohan'ny nandeha izy zany dia nanao veloma ny fianakaviany ny vady aman-janany ary dia nitondra ny akanjo be mainty zay izy satria efa somary alina ary mangatsika ary tamin'io no nanapana hevitra fa ho tapahindoha izy satria mamadika. Lazainy i Lucien Botovoasoa nefa fa sy mpamadika izy ary nambarany fa aleo tahaka ny nataony ny ao amin'ny evanjely aleo olona anankiray maty ho an'ny tanindrazana ary alohan'ny voaka ny trano izy dia nilaza tamin'ny mpanjaka Simeona fa hoeo anilanao mandrakariva aho ary rehefa tonga ny fotoana dia angataka batemy anao ary dia iova ny fiainanao
ary zay koa nampanantenainy tamin'ireo ny fianakaviany, ary dia besaka ny zavatra tantarain'ireo fianakaviana mikasika an'izany hoe rehefa tena mafy ny fiainana ka mitodika amin'ny mivavaka mangataka miaraka amin'ny Lucien Botovoasoa dia misy famizena, ary tamin'izay dia noentina ho tapain-doha i Lucien Botovoasoa, ary zay hitasika amin'ny lalan'ny azo fizaliana any Lucien Botovoasoa efa nataosika indray mandeha zany teny amin'ny pèlerinage Montagne de Français, ary amin'izay fanaovana ny lalàny azo fizaliana tena mitovy amin'ny zavatra ny ainany Jesoa, dia intelo izy no ny talao ny famindrapon'Andriamanitra ho an'ireo mpamono azy, dia nilaza izy hoe mamelany eloko izy ireo fa sy fantatra n'izay atao. Dia tokony teo amin'ny, satria nisy nanatrika ary fantatra tsara n'le toerana, dia rehefa ho tapaina ny lohany dia nangovotra ireo amono azy, satria nahasapa fa olo marina Lucien Botovoasoa, mampasiaro an'ilay manamboninahitra ao amin'ny evanjely zay nilaza hoe tena lehilahy marina tokoa io. Dia zay koa nambaran'ireo amono azy, ary dia izy aza no nanoro an'izay olona amono azy eto tapao ny lohako, ary rehefa tapaka ny lohany dia nalefa any anatin'ny rano ny matitanana, satria akiky ny matitanana ilay toerana namonoana azy, ary ny mahavariana maro ny zay notapain-doha tamin'io fotoana io fa i Lucien Botovoasoa irery no nitapaina loha amin'ny toerana nanaovana martyrium moa ny filazaza ankehitriny, ary dia teo izy nitapaina ny lohany, ary navarina any amin'ny rano ny matitanana ny vatany, ary dia sy hita io vatany io, fa tamin'ny sabosy no teny amin'ny ny vavarano zany, teny amin'ny fivoan'ny rano amin'ny ranomasina no nisy nahita faty maromaro teny amin'ny sisin'ny rano, ary dia nisy ny eritreritra tamin'izay hoe teo no anisan'ny teo ny fatiny Lucien Botovoasoa, kanefa moa dia lahasa rano amin'ny ranomasina izy satria teo amin'ny vinany zany no nahitana an'io faty io, dia nirofo ny ranomasina dia lasany ireo faty maromaro ireo, ary zay ny sy ananasika relika misy momba ny Lucien Botovoasoa. Tsy misy boky ny Lucien Botovoasoa nosoratany, ny fantatra fotsiny zao zavatra nosoratany, satria sekretera ny eglizy koa izy tamin'izay fotoana izay, ary besaka ireo zay nangataka azy ho ray mpianakaviana, mpampianatra katesizy izy, isika moa zany amin'ny tantarany ny fiainany, ka besaka ny sonia nataony ao anatin'ny boky ny batemy, ka io boky ny batemy io zany no relika amin'izao fotoana izao. Ka izay no sara ampafantarisika ao amin'izao fotoana aserovasika n'izay atelonandro izay, zay raha fitinina dia fitinina zany ny fotoana na martiry azy 14 izy zany no niaraka nivavaka, dia teo izy zany niseka hoe ihiditra ho MDRM miterena, seka nanao nakakaratra izy mba ho vovonjy, nefa sy nanao an'izay indray izy, ka tamin'ny alakamisy 17 avril izy no saraina, ary ny oalina io no namonoana azy tokony tamin'ny 12 alina 12 alina tamin'ny 17 avril, ka andro anomboasika gnatelona zany ny anyky. Ka izay indrindra nivavaka i Lucien Botovoasoa ny tanindrazana, ka manasa sika hivavaka bebe kokoa ho an'ity tanindrazasika ity, izao tontolo izao miatrika n'izao otakotaka mafy izao, marina sy pobasy ny mipoka fa indrisy olona miripaka no maty, tahaka ny tamin'izay fotoana zay tanàna kely vopeny io, sy tele 1500 habitanga mba tamin'izay fotoana zay, nefa araky ny tantara sy lasaky ny 200 ny olona maty tao an-tanàna tamin'io fotoana.
47 io zany sy hoe indray mandeha ripaka fa ny totaliny maty ny otakotaka efa maro ny maty eto amintsika raha ny isa zao sy lasaky ny enimpolo ka noho zany aoka isika hiara hivavaka amin'ny Saint-Body vasoa fandrindra izy olo sambatra izao ary maniry ny maha olo masina azy sika ka hiaraka italao ny famindrapon'Andriamanitra mba ho resy hopotika ity arety mandoza ity. Mankasitrika Monseigneur amin'ny fagnazavana zay nentinao mahakasika ny mahamartira ny Saint-Body vasoa sy ny daty tegna hoe précise sy ny fampifandraisanao Monseigneur ny réalité tamin'izay fotoana izay ny otakotika izay araka ny korangantsika teo tamin'ny androny 47 dia amin'izao koa ity korontana virus ity amin'ny fahafatesan'olo maro. Ataoko fa mbola ito ny fandaharana Monseigneur ke mankasitrika anao Monseigneur nagneky ny vahiny teto amin'ny radio fagniry. Misaotra sika alohan'ny amaranasika ny fotoana dia mba maniry ao hiaraka ataosika ny vavaka ny asivinin'andro ny Saint-Body vasoa. Zao mino an'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra nahary ny lanitra sy ny tany. Zao mino an' Jesoa Kristy zanany tokany tombosika noforon'ny fanahy masina nateraky ny Marie Virgine ny zaly fa Pôsy Pilaty nofasiana tamin'ny hazo fizaliana maty de nalevina nidina tany ambanin'ny tany nisagako velona tamin'ny andro fahatelo niakatra ny an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ary any izy mbola ho avy isara ny velona sy ny maty. Izao mino ny fanahy masina ny eglizy masina katolika ny fiombonan'olo masina ny fanalana ny ota ny fisanganan'ny vatasika ho velona ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ry Andriamanitra rainay io ravy izay fianakavianao fa nampafantarinao ny fitiavanao tamin'ny alalan'i Jesoa zanakao entaniny fanahinao masina izahay ka mitalao aminao mpieny vavaka tokoa ianao ka namparibarinao taminay vahoakanao ny voninahitrao tamin'ny fanambarana ny Saint-Body vasoa ho anisan'ireo olo sambatra izahay ankehitriny fa manana modely sy mpivavaka nasehony tamin'ny fiainany feny fanetretena ny fitiavany an' Jesoa azaina ao amin'ny Eukaristia masina sy amin'ireo mahantra ny fanena tamin'ny isan'andro sy nitsaraka tamin'izany koa ny fanazany lalina ny masin'ny Maria mahatalanjona ny fitiavan'ny Eglizy sy ny sekoly katolika ohatra velona ho an'ny rehetra izy amin'ny fanazana lalina ny fiainam-pianakaviana sy ny fivelomany ny toe-panahyn'ireo fikambanana masina nisy azy. Mahavarina ny fifikirany tamin'ny finoana ka natonga azy nanolotra ny ainy ho famonjenany maha ampibaribario hatrany ny voninahitra ray ka ho sitrakao ny anandratra ny Saint-Body vasoa ho anisan'ireo olo masinao vahoakanao marobe manompo anao sy tapaka any an-danitra. Mba omeo anay ary noho ny vavaka taony izao fangatahana aminao izao enganie ho resy tokoa ity arety mandoza Covid-19 ty eran'izao tontolo izao ka hiada-pinaritra ny vahoakanao. Matoky anao izahay ray satria Andriamanitra fitiavana sy be famindram-po ianao ary mahefa ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Kristy zokinay sady tomponay no angatanay izany. Amen. Rainay any an-danitra ho amasinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao ho tanteraka neny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio ny anay isan'andro avelao ny fahotanay tahaka ny amelanay izay nanao rasy taminay aza avelanao azy ny fitomandrasy zahay fa manafanay amin'ny rasy. Amen. Arahaba ry Maria fenao soavany ny tompo aminao nosoavany ny vehivavy rehetra ianao ary nosoavany Jesoa nateraky ny kibinao. Masin'ny Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary amin'ny andro afatesanay. Amen.
voninahitra ny eo andray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tahaka ny taloha sy ankehitriny ary mandrakizay. Fomasin'i Jesoa, fomadion'i Maria, masinday Josefa, anareo olo masina rehetra any an-danitra, Lucien Botovasoa olo sambatra, Victoire Somanarivo olo sambatra, Frère Louis Rafringa olo sambatra, Jean Bézim olo sambatra, masinday Jacques Berthieu, Angely Mpiambinanay, fomasin'i Jesoa, matoky anao zay amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry.